nandalo teto Toliara ny filohan'ny Seny Andriamatody Damarsène nandroany 9 Desambra 2024. Nisy ny fitsidihana sy fankaresana ireo ekipa mpikirakira ny voka-pifidianana. Nisy ihany koa ny fivoriana niaraka tamin'ireo mpikambana amin'ny rafitra mpikirakira ny vokatra. Tamin'ny 20 taona teo dia vokatra avy amin'ny biro-pifidianana 5,7 amin'ny 5,20 sy 7,5 ato anatin'ny faritany ny vovokirakira. Distrika 12 na tonga vokatra ary efa andalana avokoa ireo ambiny. Ny 20 Desambra ny feam-potoana farany apetraka ho an'ny faritany Toliara. Eny araky ny fantatsika moa zany vita tamin'ny 20 volana Desambra teo ny fifidianana ben'ny tanàna. Rehefa vita ny fifidianana ben'ny tanàna dia misy ny fanolosana ny vato teny anivo ny dao fandasavam-bato dia rehefa vita zay nalefa teny anivo ny CRMV ny vokatra. Dia rehefa avy eo zany rehefa vita ny anivo ny CRMV dia misy an'izao rafitra zay hita zao SPATREC moa ny anarany io structure provinciale d'ordre de traitement des résultats ety anivo ny faritany satria ny voka-pifidianana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity dia avoaka zany le izy ety anivo ny faritany fa tsy mitovy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana filoha-pirenena. Ny fifidianana solombavam-bahoaka sy filoha-pirenena dia tao Antananarivo renivohitra eo anivon'ny national zany no amoana ny voka-pifidianana. Fa amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity zany dia isaky ny renivohim-paritany no amoanan'le izy. Dia misy rafitra zany mipetraka amoakan'izay voka-pifidianana zay. Dia ao anatin'io rafitra io moa zany dia ahitana ny filohan'ny CENI, izy no filohan'ny isaky ny rafitra isaky ny faritany. Dia misy ny mpikambana amin'ny bureau maharitra. Dia rehefa avy eo koa ahitana ny mpikambana eo anivon'ny commission électorale provinciale zay reto ny filoha. Dia eo ihany koa ahitana ny mpikambana amin'ny commission électorale régionale arakaraky nisy ny région zany no mandrafitra ny isaky ny province. Dia ohatran'izay zany ny firafitra io ataontsika hoe SPATREC io. Izay zany no mahatonga anay zany ety amin'izao fotoana zao hiaraka hiasa amin'reto namana ato amin'ny faritany atsimo mandrefana. Ny tenako moa zany dia itety ny faritany enina fa eto Toliara moa zany no anomboana ny asa amin'ity andro an'ity. Dia rehefa avy eo moa zany dia manohy ny tena fa makany amin'ny faritany hafa ihany koa fa ny mpiara-miasa eto zany dia mijanona eo. Zay zany amin'ny ankapobeny no antony aty miaraka anao ny fikirakirana, ijery ny fomba fiasa, ijery ny olana, mitady ny vahaolana miaraka amin'ireto namana mpiara-miasa. Raha misy tokony afa-po amin'ny fifidianana izay avoakan'ny CRMV ahoana ny fomba fiasanao? Ny CRMV mamoaka izy fikarakirana zany amin'ny ambaratonga misy anazy dia iny miakatra aty amin'ny ataontsika hoe SPATREC ara-pirenena teo. Miakatra zany dia mirezery ny asa zay natao teny anivo ny CRMV. Fa ity rafitra atao hoe SPATREC ity zany ity no mamoaka ny voka-pifidianana. Vonjimaika moa zany no tenenasika an'le izy dia ato zany no amoaka an'le voka-pifidianana vonjimaika. Raha tamin'ny législative zany dia amin'ny CENI foibe no namoaka ny voka-pifidianana vonjimaika. Raha tamin'ny présidentielle dia tamin'ny CENI foibe zany no mamoaka an'le izy. Fa amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity zany dia ity SPATREC ity zany no amoaka ny vatom-pifidianana vonjimaika. Zany hoe ny tena hotenenina zany dia tanatohatra anankiray ny anivon'ny CRMV fa ny asa teny anivon'ny CRMV dia mbola hoserena anivon'ny SPATREC. Ny feam-potoana tratrarina amin'ny famoahana vonjimaika? Raha ny tokony izy moa zany dia 10 andro eo fara-fahabetsaka. Taoriana ny feam-potoana iasan'ny CRMV fara-fahabetsaka no satria raha ohatra ka ny CRMV zany 5 andro izy ny feam-potoana iasan'ny zareo. Dia raha izay zany anaovana kazikazy tsotsotra dia mieritreritry izahay fa mialohan'ny krismasy tokony mivoaka ny vatom-pifidianana vonjimaika raha eritreretinay. Satria na dia niasa raha ny CRMV dia afaka
nanomboka ny asany ihany koa zany tetỳ anivo ny spatray io a arakaraky ny anivony faritany io a tsy voatery mitovy zany zay fa ny divisina kosa zany de rehefa tapitra le 10 andro de ny anivony CRV zany de le CRV zany tsy miasa intsony fa ny anjareo zany de fetipone zany dia ao anatiny 10 andro. Zay voka-pividianana zay tokony mety hisy fiovana mety mifafa ny avokany CRV mety mampiapo ny vokatra sa izy fandraisana eny io mo arakaraky ny tranga zay isy rehefa avy eo fa raha ny tokony izy eny na ny CRV na ny spatrek tsy tokony hoe hikitika ny valiny fividianany eny anivony bureau fandrasaham-bato raha tsy hoe de tena hita angamba raha ohatra hoe manao atranona asika hoe raha iampiana ray de misy ny sasany manao hoe folo ny raha iampiana ray angamba de am'izay fotoana zay mety isy ny ataosika hoe redressement raha ohatra ka misy an'izay na misy ny fanamariana ihany koa raha ohatra ka manahirana sarotra moa zany amin'ny lafiny teknika ny anazavy eto amintsika fa zay zany no karazana tarigetra hoe na ny CRV na ny spatrek tsy tokony hikitika ny voka-pividianana raha ohatra ka nanaraka ny fenitra rehetra ny valim-pividianana tena anivony fandrasaham-bato. Fantatra fa ity ny faritany enina filohan'ny seny aorianan'izao fitsidihana natao ty tao Toliary izy. Olo-pirenena tsy vezo ianao olo-pirenena mandray andraikitra hofampandrosoana ny faritra misy ianao ngava mifidifizeno maso ka hoy aho afide dia izay no mamarana ny vaovaontsika ka makasitraka tompo kilasy tompo vavy ny hainao veloma tompoko amin'ny manaraka indray 11 décembre andao ifidy hoave